Nalaza be tamin'iny herinandro iny fa nisy solombavambahoaka izay voafidy tao Analalava teo aloha no voasaringotra amin'ny resaka fanondranana antsokosoko ny dingadingana na ny concombre de mer izay tratehaky ny zandary tany amin'iny lalam-pirenena hiazo any Ambanja iny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no vakavakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa isan'andro eto. Tsy ampy andrira moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arak'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha izay nahavoasaringotra any solombavambahoaka ny Analalava teo aloha no matomatesantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Vaovao mampalahelo noho ny rivodoza Dikeledy tany Andrantabe distrikany Maroantsetra lehilahy iray izay lasan'ny rano vokatry izany rivodoza izany. Namoizana ain'olona iray sahady ny fiakarany rano vokatry ny rivodoza Dikeledy. Lehilahy iray izay mpampianatra ao amin'ny EPP Andrantabe commune Ambodimanga distrikany Maroantsetra faritra Analanjorofo no fantatra fa lasan'ny rano tamin'iny androny asabotsy tolakandro iny. Voalaza fa avy any Andrantabe izy no hody ho any Ambodimanga hamonjy ny vady aman-janany. Tsy maintsy niampita rano ity raim-pianakaviana ity kanefa ny rano niakatra sy tena mahery be. Tao anatin'izany izy no nentin'ny rano ka mbola tsy hita moa izy tamin'io andro io araky ny fanazavana izay noentin'olona nanatry maso teny an-toerana tany. Fantatra nefa fa tamin'ny andron'ny alahady iny vokatry ny fikarohan'ny fokon'olona dia hita navariny rano teny an-tanimbary tamin'ny andron'ny lahady maraina iny ny vata mangatsiaka ny an'ilay lehilahy izay mpampianatry ny EPP ao Andrantabe commune Ambodimanga distrikany Maroantsetra faritra Analanjorofo izay efa tsy misy aina intsony moa izany mazava ho azy ka dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo ary aza misosoka alahelo intsony enganeka ho tsara levenana ny maty. Androny manamboninahitra 12 Janoary 1770 ary 12 Janoary 2024 feno 5 taona tamin'iny androny 12 Janoary iny ny nidirany manamboninahitra voalohany teo anivon'ny sekoly akademia miaramila tao Antsirabe tao. Toy ny fanao isan-taona dia mankalaza ny androny manamboninahitra malagasy na journée des officiers malagasy ny folo alindahy. Nanamarika izany manokana ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina amin'ny mahafiloha faratampony ny folo alindahy azy teny Iavoloha. Laha tenin'ny fandimbiasana fanehona amin'ny fomba ofisialy ny fanamiana vaovao izay foentina mianjaika any mpiambina ny filoha, fitokanana dojo sy ny fitokanana efitrano fanazarantena. Ankoatr'izay dia nanolotra gisa ho marika ny fomba ireo manamboninahitra teny an-toerana izay natrehany Général Savelo Lalamonja Delphin ministry ny folo alindahy sy ny Généraly Rakotondrazaka Andriatsarafara izay ministra délégué misahana ny gendarmerie am-pirenena ary ministry ny filaminam-bahoaka sy ireo généraly isan-tsokajiny. Mbola tao anatiny izay androny manamboninahitra izay dia nampatsiahy ny adidin'ny folo alindahy malagasy ny filohan'ny repoblika. Nampatsiahy an'izay adidy izay hiantsoroany izy ireo ny filohan'ny repoblika. Anisan'izany ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny fitandrona ny fiandrianam-pirenena. Aoka ianareo mba tsy ho voasarika ny fampizarazarana satria mazava ny vina sy ny tanjona ho tratrantsika ho fampiantsoana any Madagasikara ho izy
raha nitodika tamin'ireo folo alin-dah ireo. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fametrahana ny fiandrianam-pirenena ianareo dia ny filaminana sy ny fitoniana ary ny fiarovana ny androm-panjakana repoblikanina. Tandrovy ny fitsipifehezana sy ny hanatanteraka antsakany sy andavany ny andraikitra ankinina aminareo ho iatrany ny filoha Andry Rajoelina raha nitodika manokana tamin'ireo folo alin-dah ny tenany nandritra izay. Andao amin'izay raha ho resantsika ny mahakasika an'ilay solombavambahoaka ny analalava teo aloha izay teo amin'izay resaka concombre de mer izay. Nidinan'ny zandary tany fotsiny ny toerana fiompiana dingadingana izay tsy ara-dalàna any depite analalava teo aloha. Fiompiana antsokosoko no misy ao Antsahakira, Fokotany Lanamena, commune Ambolobozy, distrikany Analalava. Telo lahy no mpiambina ao ka ny anankiray tena mpiandry tanàna fa ny roa lahy mpijiboka any an-dranomasina na ny plongeur ho isika izay. Rehefa nidirana sy nosavaina ny entrepôt nambenan'izy ireo dia nahitana dingadingana na concombre de mer efa voakarakara voararaka sira mitotaly 730 tao anatin'ny zerikanina mavomaro. Nahitana compresseur na oxygène sy fitaovana fitondra manjono any anaty ranomasina ihany koa toy ny palme, masque, tube sy ny sisa. Lehibe ity toerana fiompiana dingadingana any depite analalava teo aloha ity. Raha ny tantara dia torapasika fanjonoana dingadingana mihitsy izy io tany aloha. Ny mponina ao amin'ilay tanàna ihany koa dia voalaza fa nanao asa fivelomana tamin'izany fangalana dingadingana izany. Rehefa lasa depite anefa ilay Ramose dia nampiasainy ho azy samirery ilay toerana midadasika. Tsy nisy nahazo niditra atao intsony ny olona ary voarara hatramin'ny fivezivezena andakana amin'iny faritra iny hoy ny loharanom-baovao voaray hatrany. Tsara ho fantatra fa ny dingadingana na zanga na concombre de mer dia biby an-dranomasina izay manana anjara asa ara ekôlôjika hanadio ny substrat misy azy satria biby manadio izy ireo. Tsy tafiditra anatin'ny sakafon'ny malagasy izy ireo satria tsy haintsika ny mikarakara azy fa ry zareo aziatika kosa no mihinana azy noho ny vertu maro izay ananany. Marihina ihany koa fa tsy ilay fanjonoana dingadingana no tsy azo atao fa ny tsy fanarahan-dalàna no mahavoasazy. Araka izany voaray izany dia mazava ho azy fa efa ela ary efa antonany maro ity depite teo analalava taloha ity no nanao an'izay asa fanondranana sy fanjonoana dingadingana antsokosoko izay fa fon'izy mbola depite mo dia tsy nisy loatra izay fanadihadiana mahakasika an'izay resaka dingadingana izay. Fa amin'izao kosa efa tsy depite mo ny tenany dia mety izay koa no nahatonga azy izao voasaringotra amin'izay resaka dingadingana izay. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.